Anna sisa fanaovana grevy eny ireo olona raha ny tena marina misy ambara tonga maro samihafa vo tonga amin'izany resaka hoe grevy zany fa io tsy azo anaovana letrezana zany raha io ny anaovanao letrezana dia miomana fa ianao manao letrezana no hiaran-javatra manahirana rehefa avy eo zay ny zavatra misy ao anatin'izany ka io zao manamafy io tentsika omaly ihany koa zany ataoko hoe tsy diso tamin'ny famakafakansika hoe tentsika omaly no lazany hoe vahaolana tsara indrindra dia ny fifampiresahana zany hoe tokantrano anankiray any zany tsy mbola tokony hivoaka ety ivelany afa-tsy mivahaolana mendrika zay iraisan'ny rehetrarehetra zay zany le izy zao dia io zao manazava tsara mihitsy ny eo anivon'ny ministera fa misokatra ary manaiky tsara ny fifampiresahana dia miziriziri eo ihany tsy ia mamerina ny fiarabana ho an'ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaranao-kazava amin'izao ataondro izao raha amin'ny resaka tontolo ny jiramatsika namana mampatrika sy ny voaka malagasy a dia resa be io eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao eny amin'ny ivon'ireny réseaux sociaux isan-karazany ireny nametraka fanontaniana ianao teo hoe inona tokoa moa zany ny tena olan'le mpiasan'ny jirama raha nanady adytsika namana mampatrika dia misy zavatra tsy fifankahazo-kevitra ihany a eo anivon'ny mpiasan'ny jirama sasasasany ary eo ihany koa moa manoloana ny zava-misy ankehitriny dia tsy maintsy misy foana le fofofofona politika ao amin'ireo syndicat misy eo anivon'ny jirama reo tsara angamba manazavitsika namana mampatrika hoe inona moa le sata ny fehan'ny jirama hatramin'izay raha ny sata na ny statut mifehan'ny jirama hatramin'izay a dia société anonyme ny jirama fa ny fanjakana malagasy irery ihany a no manana petrabola miasa ao amin'ny jirama mazava angamba izay a ho an'ny mpiasan'ny jirama rehetrarehetra efa hatramin'izay ny jirama no jirama SA société anonyme fa ny fanjakana malagasy irery ihany a no manana petrabola miasa ao anatiny ao mazava be zay satria ny ahiahan'ny mpiasan'ny jirama sasasasany zany dia hoe andeha makany any amin'ny privatisation a ty zavatra fihetsiketsehana zay ataondrareo ty ny zava-misy namana mampatrika amin'ny mahampanao gazetatsika moa dia nijery ny fomba rehetrarehetra foantsika hoe inona marina moa zany ny tena anaovandrareo ny fitokonana marina ny voalazanao teo hoe raha anao fitokonana zany tokoa ianao a dia misy ny dingana tsy maintsy arahana na procédure ozy tsika ary ny syndicat no manao an'io le fitokonana io zany ny syndicat tompoko raha ny asan'ny syndicat manokana dia hoe ny syndicat ao anivon'ny orinasa anankiray dia natao a hiaro ny tompontsoan'ny mpiasa zay ny tena asan'ny syndicat eo anivon'ny orinasa anankiray ary io moa misy lalàna mifehy mihitsy hoe raha ohatra le orinasa anankiray mampiasa olona mihoatra ny 500 personnes dia tokony isy syndicat ajoro zany a eo anivon'le orinasa mba ahafahana miady sy miaro a le tompontsoan'le mpiasa fa raha latsaka an'izay 500 personnes zay a dia délégué personnel ihany a dia efa mavita mifiarovana any tompontsoan'le mpiasa inona marina moa ny tena zava-misy manoloana n'io olany jirama ankehitriny io raha tahafaresaka tamin'ny ministre Andra Marchand a tamin'ity herinandro ity namina mampatrika dia nilaza mazava io ministre io a fa azo arenina tsara ny jirama raha misy ny finiavana politika eto amin'ny tany sy ny firenena nilaza zavatra teboka anankitelo mazava tsara izy tamin'ny firesahako taminy zany ny fambiazan'ny fiasan'ny jirama ozy izy a tsy miankina amin'ny olo-kafa fa zany hoe ny olona mpiasan'ny jirama ao ihany zany a dia efa afaka anarina ny jirama io ny point faharoa dia hoe
ny fahombiazan'ny fiasan'ny jirama de miaraka amin'ny privé, ary ny fahatelo a de hoe ny fahombiazan'ny fiasan'ny jirama de miaraka amin'ny fanjakana. Zany hoe raha tsy miaraka voafe zany a ireo point anankitelo reo de tsy maintsy hitoetra foana le olana misy a eo anivony jirama ankehitriny. Raha jerena amin'ny lafin'ny fijery politika ny olana misy eo amin'ny jirama amin'izao fotoana izao dia misy fijery anankefatra na anankitelo farafakeliny a araka ny lazain'io ministra André Ramarchon io, dia eo ny fijery firehana kapitalisme, eo ihany koa ny sosialisme, eo ihany koa ny communisme ary ny demokraty. Raha ny fisainana kapitalisme no hitondrana ny jirama dia mazava ho azy zany a fa tokony ho société lasa commercial zany ny jirama. Zay ny ainantsika nanomboka tamin'ny 2003-2004 nitondran'ny Nga Ravalomanana. Nga Ravalomanana dia mazava tsara fa olona kapitalista Nga Ravalomanana. Ka nanomboka tamin'ny 2004-2003 io a dia namoaka lalàna ny Nga Ravalomanana momba ny jirama hoe tsy mahazo mamokatra intsony ny jirama fa tsy maintsy mividy angovo any amin'ny tsy miankina na ny privé zany. Nanomboka teo zany ny jirama dia lasa ohatrany hoe société commerciale zany ny jirama. Kanefa raha amin'ny maha société commerciale zay a dia tokony tsisy a bilan négative zany a tokony no vokatra hita eo amin'ny jirama. Kanefa ny fanohatra tamin'izay ny zava-misy tamin'ny ole fitantanana tamin'ny andron'ny Nga Ravalomanana io, satria Nga Ravalomanana dia mazava ho azy fa olona kapitalista izy. Zany hoe rehefa ny kapitalista no mitantana dia tsy mijery zany tombontsoa iombonany zany izy fa ny profit na ny intérêt-ny ihany a no jereny. Nanomboka teo zany ny jirama dia nividy angovo lafo tany amin'ny privé ary mivarotra izany mora taty amin'ny sarambabe bahoaka ny malagasy 20 tapitrisa. Zany hoe ny varotra fahatyantoka zany ny jirama, vente à perte ozy tsika. Dia nanomboka teo ihany koa ny sin'ny délestage teto Madagasikara. Oka zava tsara ho an'ny mpiaino sy ny vahoaka malagasy fa nanomboka teo ny sin'ny délestage ary nanomboka teo ny fampitehan'ny jirama. Ny raha niakatra tamin'ny teo amin'ny fitondran'ny tetezamita ny filoha Andry Rajoelina dia raha fijerin'ny lalatsaina nitondran'ny filoha Andry Rajoelina azy a dia ny filoha Andry Rajoelina dia socialiste raha zao fomba fitondran'ny tany sy ny firenena zao. Zany hoe raha socialiste zany izy a dia tsy maintsy mijery ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Zany hoe raha tiana zany araka ny lalatsaina hitondran'ny filoha Andry Rajoelina azy tamin'ny 2009 tamin'ny transition zany dia raha namola vola izy reo kevim-pitantanana ny jirama dia nisy ny solotena avy amin'ny ministera zay miankina indrindra amin'ny ole rano sy jiro io. Teo ihany koa ny nametrahany reo solotenan'ny mpiasan'ny jirama tao anivon'io filakevim-pitantanana io ary nisy ny olona avy aty amin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Zay lalatsaina zay zany a dia lalatsaina tsara no nitondran'ny filoha Andry Rajoelina satria tsy maintsy mibanjana mandrakariva izy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Ny zava-misy a raha ohatra hoe tena tiana ve ny fantaniana mipetraka zany dia zao hoe tiana avotana tokoa ve le jirama sa avela ho potehana. Raha ny lalatsaina nitondran'ny filoha Andry Rajoelina azy zao a dia avotana ny jirama. Ka rehefa avotana zany ny jirama dia tsy maintsy misy foana ny subvention atao amin'ny jirama, fa ny subvention zay atao kosa dia anaovana investissement na hoe fampiasam-bola fa tsy andoavana trosa
averiko tsara zay zavatra zay araky ny fanazavany nataony ministra André Ramarchand zany raha tafaresaka na taminy ny tenako tamin'ity herinandro ity zany hoe raha tiana ho avotana ny JIRAMA dia tsy maintsy manao subvention ny fanjakana malagasy fa le subvention atao kosa dia fampiasam-bola fa tsy andoavana trosa raha zay ozy izy ny tanteraka dia tokony ena isan-taona izany ny subvention omena ny JIRAMA raha mandeha araka ny tokony ho izy le fampiasam-bola na investissement ao amin'ny JIRAMA zay zany le zava-misy ny ahiahan'ny mpiasan'ny JIRAMA manko amin'izao fotoan'izao dia eo amin'le hoe flaky evim-pitantanana na eo amin'le hoe resaka sata vaovao da ohatrany hoe voailika zany ny mpiasan'ny JIRAMA tsy manana solotena ao anatin'le izy dia eo zany ny ahiahan-drareo hoe andeha ho any amin'ny privatisation ve zany ty hitondrana ny JIRAMA ty eto aloha zany de marihana manokana satria efa nanamarika an'izay ny ministra amin'izao fotoan'izao hoe tsy misy eritreritra mihitsy andehanana any amin'ny privatisation ny JIRAMA fa misy zavatra kosa tokony anaovana redressement ao anivon'ny JIRAMA satria ny zava-misy zany de hoe misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny JIRAMA ary vola tsy tokony tsy forohana no entin'ny fanjakana malagasy hatramin'izay no entina nanaovana subvention tao amin'io JIRAMA io ka eo indrindra zany no tokony ho jerevana hoe tsy mandeha any amin'izany privatisation zany ny JIRAMA amin'izao fotoan'izao fa mitady ny fomba rehetrarehetra ny fitoram-panjakana ankehitriny amin'ny fanatsarana amin'ny fanarenana ny JIRAMA zay zany lalatsaina hitondrana n'izy amin'izao fotoan'izao ka ny zava-misy raha hoe le toe-tsaina kapitalista no hitondrana hitantanana n'le izy de mazava ho azy zany fa tsy mijery ny tompontsoam-bahoaka zany le kapitalisme zay nitondrana ny ara-valmanana nampidirana ny lameur tamin'ny taona 2004-2003 fa de hoe nitady vola ny JIRAMA mety nanam-bola ny JIRAMA de mipetraka amin'ny fanontaniana tamin'izany fotoana zany hoe nakaiza raha zany reo vola azony JIRAMA reo fa nanomboka tamin'io ny tena potika ny JIRAMA satria ny vidy angovo lafo de mivarotra mora de nanao vente à perte ary nanomboka ny délestage potika zany ny JIRAMA nanomboka tamin'io fotoana io ary eo indrindra zany no natonga ny filohan'ny radio tamin'ny tetezamita hoe misy zavatra tokony ahitsy ny fomba fiasa ao amin'ny JIRAMA misy zavatra tokony ahitsy eo satria ny zava-misy zany de hoe tokony raha tena tiatsika ny anarina tokoa ny JIRAMA raha ny araka ny voalaza ny ministra André Ramarchand dia misy vahaolana aingana tokony atao zany hoe tokony anangana filiale vitsivitsy ny JIRAMA dia ireo filiale reo dia manana ny asa voafaritra mazava tsara na ny Codelec amin'izao fotoan'izao dia mamaritra izany zavatra izany tokony izy zany ny société de production hafa manokana mihitsy ny société de transport hafa manokana mihitsy ary ny société de distribution hafa manokana mihitsy fa tokony kosa izy ministra André Ramarchand tokony ho sarahana mazava tsara ny fitantanana ny rano sy jiro eto Madagasikara manomboka izao raha tanteraka izany dia mora ny toerana misy ahitana ny lesoka ka mora ny anarenana ny jerevana ny hoe aiza zany misy lesoka de mora ny anarenana ny JIRAMA zany ny zava-misy eo amin'ny tontolo ny JIRAMA amin'izao fotoan'izao zany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ka izay indrindra zany no anaovantsika famakafakana namina mampatika manoloana ny zava-misy ankehitriny satria na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy misy jery politika ao anatin'io mouvement miainga eo amin'ny JIRAMA io amin'izao fotoan'izao ary mazava ho azy moa ny gazety androany de efa niteny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa manoana 100 isan-jato reo mpiasan'ny JIRAMA manao grevy reo izy mazava tsara zany fa misy amin'ireo syndicat reo ao amin'ny JIRAMA reo dia bakon'ny kolera politika satria araky ny investigation zay nataonay
talohan'iny fetim-pirenena 26 juin iny dia nisy syndicaliste avao amin'ny Jirama maromaro niara-mivory tamin'ny antoko-mpanohatra ary ny tanjona tamin'izany fotoana izany dia hoe atao zay tsy ahavanina ny fetim-pirenena. Dia inona zany le tanjona tamin'izay fotoana izay dia hoe hotapahana lavareny ny jiro eto Madagasikara dia amin'izay mitroatra ny vahoaka malagasy. Zany zavatra zany dia tena toe-tsaina mamoehitra ary tena mbola averina eto, mbola tsy diso tamin'ny famakafakana izahay teto amin'ny fandaranao gazava. Fa izahay dia miray feo hoe nizaniza olona manana eritreritra ka anao privatisation ny Jirama dia ho raisinay ho fahavalo-pirenena, ho raisinay fahavalo-pirenena. Satria inona ny antony? Ny antony dia tsotra. Zao ary ny Jirama mbola ny fanjakana an'ny fanjakana, zao ny fahasahiranana mianjady ny vahoaka malagasy. Ka vao mainka ave fa ny privé no azo any Jirama dia anao zay tarifany zay tiany anaovana azy ny privé. Zany hoe ny privé raha vao mahazo zavatra tompoko dia tsy mijery ny tombontsoa iombonana fa ny profit na ny intérêt-ny ihany no tadiaviny. Ka na amin'izany fotoana zany araka hoe raha sanatriany vava hono ka privatisena tokoa ny Jirama dia na ny fanjakana fohy be aza dia ataony otage dia mety ampiongana ny fitoram-panjakana. Ka izay indrindra no natonga anay eto amin'ny fandaranao gazava hoe tena klasinay ho tena hoe fahavalo-pirenena zay olona manana eritreritra anao privatisation nyty Jirama ty. Zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ka eo indrindra zany no tokony hojerevana hoe tokony hisy ny fiaraha-midinika fijerevana ifotony eo anivon'ny ministera tompony andraikitra, tokony miara-mikomdoa amin'ireo le mpiasa ny Jirama amin'izao fotoana izao reo, satria tsy misy tsy vitan'ny fifampiresahana. Satria raha ny olona ny Jirama hatramin'izay namana Mamy Patrika sy ny vahoaka malagasy dia mazava be hoe rehefa nisy ny lalàna napiditra ny Jirama tany amin'ilay fitantanana kapitalista zay noentin'ny Ngiara-Valomanana dia tsy maintsy nandeha zany ny fitantanana kapitalista, tsy mijery ny tombontsoa am-bahoaka fa ny hoe ny vola ihany. Zany hoe nety nisy nahazo vola zany ny Jirama tamin'ny taona 2004-2003 io fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe natao inona ara zany le vola azo. Satria raha natao hoe société commerciale zany ny Jirama dia tokony tsisy bilan négative mihitsy. Kanefa nanomboka teo ny fahampitehan'ny Jirama amin'izao fotoana izao, manampitrotraka ny fisian'ny tsy fahaiza mitantana sy ny complicité miaraka amin'ireo le vahiny zay mampanofa groupy ny Jirama ireo. Satria inona ny antony? Raha niresaka tamin'ny ministra Andro Ramarchand tamin'ity herinandro ity dia mazava be ny fanazavan'ny ministra Andro Ramarchand hoe ny zava-misy nge ozy izy dia zao hoe ny raha ohatra ozy izy ny subvention zay noentin'ny état malagasy na ny fanjakana malagasy natotona tao nanaovana an'le fampiasam-bola fa tsy nandoavana trosa, tsy ohatr' izao tsony ny Jirama io, tsy ohatr' izao tsony io Jirama io. Fa ny zava-misy zany dia hoe reo le cadre sasasasany sy ireo mpiasan'ny Jirama sasasasany zay hoe misy tokoa ny tena hoe manao ny ataony, zany hoe baikon'ny intérêt-ny, baikon'ny antoko politika zay misy azy, fa tsy mijery hoe inona ny tombontsoa iombonana, inona ny tombontsoan'le vahoaka malagasy. Le vahoaka malagasy nge amin'izao fotoana izao tena sahirany ary tena mihina ny tady kiraro mihitsy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Kanefa mbola io indray le fambolena grevy sy ny anna sisasisa fa tsy mijery hoe inona ara zany no vahaolana tokony anarenana le orinasa-panjakana Jirama. Ny zava-misy zany dia zao hoe manompoka izao zany na tiatsika na tsy tiatsika dia hoe raha ny lalatsaina ny itondran'ny filohan'ny Rajoelina ny anarenana ny Jirama io zany dia toe-tsaina sosialista
zany hoe tena tsy maintsy arenina io jirama io ho tompontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa de zay mihitsy zany no tokony lalatsaina hoe tsy maintsy manao subvention zany ny fanjakana malagasy fa le subvention ataon'ny fanjakana malagasy tompokoa dia tsy andoavana trosa fa vola ho ampiasaina anaovan'ny jirama production manompoka izao zany hoe raha ny vola be natotona atao amin'ny jirama zany no nividianana gropy ho an'ny jirama ho an'ny fanjakana malagasy dia tsy mividy angovo tany amin'ny privé tsony ny jirama de am'izay fotoan'izay zany de efa tokony efa niarina ny jirama fa nohon'le hoe eo le fitiavatena ny kada sasatsasany eo anivon'ny jirama zay miraitsy kombakomba am'ireo le mpampanofa groupe reo dia tsy nijery an'izay le tompontsoa iambonan'izay mihitsy le tao anivon'le filakevim-pitantanany jirama ka manompoka zao zany de hoe inona ara zany ny tokony atao zany de hoe na tiana na tsy tiana zany dia irosiny fitoram-panjakana anarina ny jirama ary ijery ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa dia tsy maintsy ijery zany hoe manompoka izao dia inona ny zavatra lahara-pahamehana ny lahara-pahamehana de hoe ny fitoram-panjakana ankehitriny de miroso any amin'le hoe transition énergétique zany hoe miditra kokoa any amin'le hoe fampiasana angovo azo avozina am'izao fotoan'izao mba hialana satria rehefa tonga ny maitany tahaka zao de tsy ampitsony ny rano manodina an'irenyle barazy hydroélectrique reny dia milatsaka le courant dia tsy maintsy mijery zany ny fitoram-panjakana ankehitriny hoe inona zany ny zavatra tokony azo atao ny zavatra tokony azo atao zany de hoe afainganina aingana de aingana ny fametrahana an'ireny parka solaire reny raha iresaka ny faritra avaratsika tompokoa dia any atseranana dia misy ny rivotra any de tokony afainganina ihany koa ny fametrahana an'ireny éolienne reny zany ary ny any koa moa zany ny rian-drano misy fa alavitra de alavitra dia tsy maintsy mampiasa an'le termika aloha zany tsika ka eo indrindra zany ny tokony araka ny fanazavana zay noentin'ny ministre Andra Marchand de hoe tokony ampiasa vola am'izay zany ny fanjakana malagasy any amin'ny anaovana production angovo zany hoe rehefa miditra am'izay zany ny fitoram-panjakana mividy gropy any amin'le toerana mbola tsy azo ialana aloha le resaka termika dia efa fananany fanjakana malagasy iny de efa miafaka tsikelikely le fanafana gropy amin'ny privé zany ke ny zava-misy eo fa ny zava-misy de hoe matahotra le sasatsasasasany ao anivon'ny mpiasan'ny jirama sasatsasany zay manana intérêt manokana sy baikon'ny couleur politique hoe rehefa hovaina le sata de ho very finanana eo ry zareo zay nge le tena zava-misy mariny fa izy moa tsy hiteny an'izany izy ve moa hiteny hoe mangidy ny mangazony fa zay le zava-misy marina eo anivon'io tontolony jirama ankehitriny io zay le tena zava-misy marina ka matahotra zareo hibaribary eo hoe inona le zavatra fanao tao dia ho takotakonina le izy raha tena tia tanindrazana marina ny mpiasan'ny jirama manompoka any amin'ny cadre manompoka any amin'ny DG sy any amin'ny mpiasa rehetrarehetra manerana Madagasikara dia voalohany indrindra aloha tokony hipetraka le toe-tsaina tia tanindrazana tokony hipetraka le toe-tsaina hoe tsy hijery afa-tsy ny tompontsoam-pirenena tsy hijery afa-tsy ny hoe ahoana ny ahafahan'ny malagasy 20 tapitrisa misitraka angovo sy rano mba ahafahany miaina ara-dalàna am'izao fotoan'izao zany de hoe ny fitoram-panjakana dia vonona mihitsy ny anarina ny jirama lina fotsiny hoe to anatin'ny adiny ray ohatra zany adin'le mpiasan'ny jirama no namerina le hoe fampitanany herinaratra makany amin'ny faritra tosiny de hoe hita zany fa ao amin'ny jirama zany de olona misy piasa tena hoe mampandeha n'io jirama io ary misy piasa tena mamono an'io jirama io marina zany ny tenin'ny filoha-pirenena raha nylaza izy tamin'ny niakatra tao amin'ny fahita lavi-pirenena TVM hoe piasa ao amin'ny jirama ao ihany misy manana mauvaise foi anapotika le jirama zany hoe baikony intérêt-ny manokana baikony antoko politika ny manokana
ary bakoniny hoe ahoana no ahafahana miainsitean'reto vahoaka malagasy reto a mba ahafahana isy korotana eto amin'ny tany sy firenena anonganana ny ty fitoram-panjakany ty. Zay zany ny tena zava-misy marina eo amin'ny tontolo jirama eo amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra zany a dia tokony tsy ho mandromandro manana aretina ny fitoram-panjakana, fa tena tokony hijery akaiky satria fantatra daholo nke ny identité an'ireo olona ireo hoe syndicat iza no manao an'izany zavatra zany, ary tokony andraisana fepetra enjana dia enjana satria milalao ny ain'ny vahoaka. Misy zao olona tena marary mafy ary tena hoe tsy maintsy mila oxygène na avy, nefa nisy nyreny délestage lava renyreny a dia maty le olona. De mba mandry ve le conscience an'le mpiasan'ny jirama manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka zay zany le zava-misy amin'ny akapobeny namana Mamy Patrika amin'ny tontolon'ny jirama amin'izao fotoana izao a. Tsy haiko hoe misy anampianao azy ve? Io moa efa zava-misy manoloana an'ilay izy tsy efa fantatry ny olom-pirenena raha ny fomba fiseho fahatapahan-jiro. Ary zary misaotra manokana ny hoe miteny ianao hoe ministre Andriamason zay ataontsika hoe izy tsy mpanohatra, izy dia tena ao anatin'ny fiarahana amin'ny fitondram-panjakana sy ny sisa, fa mba hoe olona ohatr'izany zao mahafinaritra hoe miresaka mba mampita milaza hoe ohatr'izao, fa tsy hoe miresaka izy ka hoe aleo za hiverina eo tsy any le resaka. So manko tsika misy diso hevitra fa reny ministra rehetra miala reny nge miresaka aminay daholo dia misy hevitra avy amin'izy ireny entina eto dia ohatran'izao zao nentin'ny tsimy ny dikan'izany tsy misy ady tsy misy tabataba zay fa zay le hoe apio anapiako anareo, zay le izy zay hoe apio anapiako anareo, mifanampy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ka zany zao zava-dehibe mihitsy nahafantarana an'izany zavatra zany hoe manamafiorina bebe kokoa fisehon-javatra misy ary manampy an'le filoham-pirenena tamin'ny fanazavana netin'le filoham-pirenena mihitsy makasikasika an'le jirama. Araka ny teneniny tsy mafarany teo ny lazany hoe ny ao anatin'ny jirama ny ao amin'ny mpiasa ao ihany misy manao facteur de blocage sy ny sisa zay mampandeha sy tsy mampandeha n'le jirama dia mifampikafy anatiny ao dia lasa le olom-pirenena no mitondra faisana, lasa le fanjakana ny sahirana ao famahana olana sy ny sisa. Donc zany tokony ho resy lahatra tsika rehetrarehetra zany ry mpiaino jaina, zay eny nahatonga tsika ny teny zay efa ny teny mihitsy mano hoe inona moa ny idiran'ny ministera amin'ny resaka jirama, tsisy idirany mihitsy anie fa ny jirama dia jirama io orinasa-mpanjakana io donc zany mampandeha ny ao amin'ny jirama dia ny ao anatin'ny jirama ihany, tsisy idirany aty amin'ny ministera mihitsy. Fa ny avao ministera zao dia hoe tolotanina sy manampy be ny ihany, inona ny olana ndao ifampiresaka ohatran'izao situation misy zao dia mifampiresaka mifandinika sy ny sisy. Ny zavatra misy nefa miparitaka amin'ny feo eny hoe tsero tsy tianay ny ministre, tsy tianay ny DG, tsy tianay zao hoe asa viritaka ambony ambany. Rary ny vaovao zao raha mivoaka ny hoe miasa misy fofona fahafa ao amin'le resaka grève-ny jirama. Heureusement zany le olom-pirenena koa efa ka io ny problème dia zao eto ny tsinginiko kely manokana tsima hoe diso hevitra raha ohatra ka hiandry tataka zay nga manila zany azy miala tsiny amin'le fiteny hoe hiandry tataka amin'ny problème ny jirama ny fanoherana misy eto Madagasikara. Diso hevitra satria nahoana hiatrika any io daholo anie nga io manavaka hoe hianina na hianina hoe mipanohatra tsy tapaka ny jirony dia ny mpomba ny fitondrana ihany ny tapaka ny jirony hiantraika any io daholo ny rehetrarehetra. Fa le tombontsoa manokana eritreretin'ny sasany ahoana nitondra azy any amin'ny fahaverezana rehefa avy eo satria nahoana vahoaka firy tapitrisa amin'ny manara-maso sy mijery ny situation misy ka ho vakiana fotsiny eo ianao ao anatin'izay fanararotana sy ny ataontsika hoe maniry lozana mialatsiny amin'le fiteny ao anatin'izay toe-javatra rehetrarehetra zay. Ka zany rehetrarehetra zany ny zavatra hoe tia nampitaina amintsika ary mpiaino jaina fa somary manahirana le izy ary ataontsika hoe olana tokony tsy hisy mihitsy raha ny tena marina, fa au contraire raha ny tena ny zavatra misy dia mifamahana ny olana nataon'le filoham-pirenena iny ny tokony ho arahana tsara ny rindran-damina dia tsao fa raha tokantrano manokany jirama tokony jirama ao ihany nge mamahany zany. Io zao le hoe lasa mpandoavina jiro ny jirama tsy lôzika kosa ve zany ny mpiasan'ny jirama satria nahoana izy moa tsy miteny hoe anatin'ny fahasarotana daholo ny rehetrarehetra
etsy andanin'izay voaporofositratra ny alatra misy ao anatin'ny jirama de ahoana moa zany ny aneken'le olo-pirenena hoe ny gazoaly le fangalarina, ny kabla tsita, ny jiro tapaka, ny facture mihoatra sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa, kanefa ireo mpiasan'ny jirama reo tsy mandoa jirama mihitsy ao anatin'le sata vaovao zany de hoe mandoa am'izay tsy lozika kosa ve raha andoa satria nahoana efa hita daholo kosa le zava-misy rehetrarehetra ha fa maninona ny ty tena, maninona no miziriziry amin'ny hevitra tsy izy misy ara manao jirama kely anivon'ny fototany eny izay indrindra mantsy de ahoana moa zany zay nge le sata vaovao e de ianao ve ny anohatra hoe tsy ekenay io sata vaovao de mavakina fotsiny hoe tsy ekenay zany fa zay lasa tsy mahita amin'ny filinina tokony ho ataonay hatramin'izay a tapaka ny tendanay tapaka an'izao ka ozy izy za hoe tantandalanytsika a bon aloha hiaran'ny lalàna kosa zay manao ny tsy mety fa tsy mivahoaka ny atao lasibatra ao anatin'le izy ny zava-misy ane eritreritrinareo hoe ampirotaka ny vahoaka ny problème mapetraka reo fa ny zava-doza amin'io de zao ianareo no mety horotahan'ny vahoaka satria nambotry azy na mitaka azy na nambaka azy na angalaranareo izy nanaovanareo ny zavatra tsy mety na ampitondra faisana na afaty ny fianakaviany na ninona na ninona na ninona betsaka ny zava alahelon'ny olona ao anatin'io ane orjirama raha zanareo aingana mitodi-do ao anatin'ny fifampiresahana ihany fa aza de tonon'ny olona amin'ny zavatra mandeha any amin'tsizy ka konokon'olona amin'ny resaka ara-politika ianareo ihany no izaka amin'ny vokany eo fa aveo io nge mifanjakana tsy hainao hoe andeha androka ampiasany jirama rehetra fa zay ananana pirofo kosa ka hita fa tena tsy azo andeferana manana ny fanapahan-keviny koa ny tompona ndraikitra ao anatin'izany tsy ma ny manjava ny teny amin'isy zay nge ozy izy tsy niteny mihitsy hoe oroana mpiasany jirama e natao an'izao natao an'izao e fa ty grevinareo ty efa teny koatry nomaly io tsy ma hafahafa lamina mandeha any amin'tsizy le déroulement politique mihitsy le meneur tokony hieritreritra koa iza le meneur de greviny io tokony misaina sy mieritreritra zany efa azavaina eto zany daholo ny zava-misy ka na ohatra tsy ho tapahanao ataon'olona vazivazy nge zany hoe rehefa migreviny jirama tsy tapaka tsony ny jiro e de eritreritra azo tena hoe ho favorizen'ny olona ve zany nareo hoe bon alefa fa atsarao ny asanareo fa efa tsy tapaka tsony ny jiro sa au contraire zao tena fantatry le olona hoe oatra ay ve azo tsy tapahana le jiro e ay ve afaka mandeha tsara le jiro e zany izy daholo tsy ka zay indrindra nge le araka le filazan'ny ministra Andra Marchand zay indrindra zany no anaovako antsoavy manokana mihitsy ho an'ny filohan'ny Rajoelina hoe misy olona tsara sitrapo teknisianina satria raha tsy teknisianina malala ny atsiprian'ny pitsopitsony teknika tahaka zany dia varotan'le mpiasan'ny jirama sakabeloha satria voapirofo zany satria tena entitra ny ministra Andra Marchand tamin'izany fotoana zany hoe to tsy mandeha ny jiroria maninona tsy miverina ny jiroria de lazain'le mpiasan'ny jirama efa mandeha ay zany le mampiapitan'le courant amin'le faritra asorony drala de hita ministra Andra Marchand le izy ohatr'izay koa zany ny tenen'ny ministra Andra Marchand hoe nisy fotoana tamin'izy ministra may le transfond be le rianosato de hoe tsy manana n'le pièce io zany ny jirama zany hoe tsy maintsy afarana any ivelany ka ao anatin'ny raha aingana indrindra io ao anatin'ny ray volana roa volana vao tonga le pièce de alaivo sara tsaina zany hoe mandritra ny roa volana ve zany na ray volana farafaingany iaina amin'ny délestage hatrany itasy any iny fahatrandrefana rehetrarehetra iny de entitra ny ministra Andra Marchand tamin'izany fotoana zany teny hoe naniraka ndreo mpiasan'ny jirama reo hoe alaivo sary ny référence n'io zavatra io de nalaina le référence n'io zavatra io de nitady ny fomba rehetrarehetra ny ministra Andra Marchand jery an'izy hoe ohatra ny fanafody any io namana mampatrika hoe inona moa ny asan'ny efferalgan ny asan'ny efferalgan de manena ny douleur sy miady amin'ny tazo dia misy équivalent iny rehefa ohatra tsisy ny efferalgan fa tsy fanafody kibo fa tsy fanafody kibo de ny afaka roa andro ihany de efa nahita vaholana amin'ny ministra Andra Marchand ny tiako teneny eto Andriamatofoloha misy olona tsara sitrapo ary tena teknisianina te hanampy anao tokony ho jerevana ihany reny olona ireny ny sehatra ohatran'izany manko io resaka teknisianina resahanao io de zao ny zavatra hita sy tsapa maso zany zao azo tsapaitanana
dia zay minisitra mandray fanapahan-kevitra ao anatiny hoe sehatra ny tsy fampandrosoana ka miteraka olana mihitsy dia mampiatra ny lalàna. Nampiatra ny lalàna nge ministra Andriamason raha zay ny tianao resahany. Nampiatra izy reny tsikafony reny daholo ny zava-misy rehetrarehetra. Ny ministra amin'izao koa mampiatra ny lalàna satria nahoana misy le alatra be da be misy. Rehefa izay zavatra izay mipotra dia mitabadidaka le jirama. Ahoana moa ny tsy hamakian'ny olona fotsiny ny problème mapetrakareo? Dia io nareo tsy tahotra tsy menatra ao anatin'ny sata vaovao tsy ekena ny hoe andody jiro. Tsy ekena ny andody jiro zany ny mpiasa ny jirama. Re olona fa le olona zany volosana ina ny tadika rano zay mantsy hoe ahoana ny aneken'ny olona zany hoe averiko indray mandeha hoe ny zavatra rehetra solika ny filoham-pirenena mihitsy ary efa milatsaka eny ambony terrain mitady ny solika very. Re olona alaivo sara-tsaina namana mampatrika araka ny voalazan'ny filoham-pirenena iny io tsy hoe eto Antananarivo ihany a fa any amin'ny faritany hoe misy folo citerne very isaky ny faritany amina miliara anie zany ny namana mampatrika ny folo azavaiko tsara midika an'le folo citerne antenenina ane tsy hoe le camion citerne anankifolo tsy te misy manko misy mahay mandika vilana enjana bery tsy ma nefa milaza fa olona nianatra sy mahay dia iny ny anabadony an'le olona hoe citerne anankifolo ny tsy taraina ny tompona camion hoe very ny camion anay fa total ny carburant efa ho folo citerne ny total tsy tapopoka isaky ny faritany zay mifanazavana an'iny resaka iny fa misy dia aloha tonga dia okazava ny resaky ahoana ometsika sehatra mpiansa ny tiako teneny namarana azy fotsiny a za zany mahita hoe manoloana an'le resa be mikasika an'ity tontolo ny jirama amin'izao fotaona ity dia tsara ihany a mba miantso olona hoe afaka anazava ny sain'ny olona hiezaka angampitsika namana mampatrika raha azo atao andresy lahatra ny ministra Andriamason mba hiakatra plateau mba tsy ampitopo-trano miolo ny vahoaka malagasy satria le tsao be da be dia lasa le sain'ny vahoaka malagasy mihitsy a manoloana n'le fahasaranam-piainana dia mbola tratran'le stress a manoloana n'ity grevy ny jirama ty ka ezahana angamba raha hoe raha mety izy a dia mba hitondra fanazavana ho an'ny vahoaka malagasy mba tsy ho topo-trano miolo ny vahoaka malagasy a amin'izao fotoana izao fetrehana n'ity grevy ny jirama ty satria Andriamason moa efa ministra izy efa miverina olo-pirenena tsotra izy amin'izao fotoana etsy an-daniny tsika koa manasa olo-tsotra eto mitondra ny fanehoan-kevitra fa tia no zavatra anankiray anisan'ny sehatra anankiray tamin'ny fotoan'andro ny resahany teto dia ny hoe tamin'izany izy mbola ministra ny fampitomboana ny teknisianina mila ampitomboana ny teknisianina fa tsy ampy ny teknisianina ary betsaka nefa ny teknisianina te hiasa ny sakana misy an'izay no esory dia n'izao fa aloha ny teknisianina hiasa zay zany tena tsy ampy eto antsika resaka teknisianina satria betsaka ny zavatra mila teknisianina ohatrany somary misy marina anie ny tenin'olona anankiray rehefa nyvahiny tamin'ny anao manjery izy misy marina ny teniny tsy manondazany hoe ny resaka teknisianina dia tena mila vatarina fa indraindray raha ohatra miteny ny sasany hoe teny mihitsy zany hoe ny ministra dia hoe izahay anie ministra resaka politika fa tsy teknika amba tsy dia mety zany valiteny zany tsy mety zany valiteny zany fa matoa ianao napetraka eo dia manamaizy azy sady teknisianina ihany koa no mpanao politika zay ka tsy tokony ho valiteny mihitsy zay teny zay zany hoe zay e mpanao politika fa zay tsy teknisianina lasana le filoham-pirenena ary amin'izay lasa somary voafitaka ihany mety ho kivikivy ihany izy hoe fa maninona no miteny an'izany ny sasany ny amaranako azy angamba hidiran'ny olona amin'izay dia zao hoe ny fitoram-pasakana ankehitriny amin'izao fotoana izao zany a dia efa manana finiavana tena anarina ny jirama
ary rehefa tena hanarina jirama zany de tokony apetraka mazava tsara am'izay zany a le répartition ndreo asy ireo zany hoe tokony avahana tsara zany a ny resaka jiro a avahana tsara ny resaka rano satria problème be koa io resaka rano io na amina mapatrika raha raha tsy ilaza fotsiny amin'ny resaka itosy iny ohatra iny ambo mahitsy mahazo iny ohatra iny ambo mankakely iny fa misy amamolana nge tsisy rano any namina mampatrika de mba laivy sara tsaina hoe inona zany no idiovan'ireny olonireny inona ny andrahon'ireny olonireny sakafo ka ny zava-misy zany de hoe nefa manana finiavana le fitoram-panjakana ankehitriny a anarina le jirama de hoe le subvention zay atao zany satria tsy maintsy anaovana investissement fa tsy andoavana le trosa fa le trosa dia azo ifampararahana amin'ny banque primaire. Za zao mba mahita sosikevitra tsy mamomba ny resaka rano raha izaho manokana eritreritrany a ngamba tsy tokony asimby zany na sana am'izany le mpanao lavazy be loatra ary miasa amin'le pompina jirama asianina mihitsy lozika be kaitrareo rano very eo tsinako de mety hiteniny olona aloha tonga de taheko le izy ka tsisy asany de olona miasa ao rehetra eny de zaho izy za hoe ty fitondrany ty mba mitady vahaolana fa rehefa hita ny vahaolana de afaka miatrika amin'ny malagasy zany hoe ny fanaovana lavazy zany tokony mba hatoby amin'ny toerana manokana somary miataka de amin'ny rano mandeha sy ny an'ny reny avy-tany gasy investissement tsara ngereny rehefa ohatra izy ka tena anao zavatra firifiry moa mpanao lavazy eny amoron-dalana amin'le ranobe mandeha reny hainy olona mitatitra sosiana de ozy za hoe raha misy ny traikefa tokony satria zany akory tsy midika mihitsy hoe andeo foanana ny fitadiavan'ny olona tsy any le problème fa iraha mamà ny olana zay ny tena izy zay le hoe apio ahana apiko anareo iraha mamà ny olana ao anatin'le satria nahoana be loatra kosa be loatra le ka zay mihitsy ke le esprit tondrany filoam-pirenena azy esprit gauche zany esprit socialiste zany hoe le tompontsoam-bahoaka aloha vahoaka aloha peuple d'abord zany hoe raha tena le efa mandeha any amin'le fanarenana ny jirama zany ny fitoram-panjakana de mandeha araka ny tokony izy daoly ny jiro ny rano de zao afaka hiasa araka ny tokony izy ny orinasa eto Madagasikara ary afaka hiasa ihany koa reo olona eo anivon'ny sehatra informel reo ka rehefa tena miasa le olona zany miasa tsara dia miditra ny hetra any ankotapom-bola-panjakana miditra ny impôt dia afaka manao fotodrafitrasa goavana ny fitoram-panjakana ary zao no tena zava-doza hatramin'izay na teo amin'ny filoratsiraka no nanao fotodrafitrasa goavana momba ny énergie zany hoe ny filoratsiraka zany de nanana vision à long terme hoe any aoriana any tsy ho ampy io de le nandimby amin'ny filoratsiraka rehetrarehetra teo tsisy nanana an'izay vision zay fa ny filohan-drajoelona zany am'izao fotoana zao no mandimby le vision ny filoharatsiraka amin'ny fanampinan'le angovo satria inona ny antony normal nge raha anina satria mitomboke ny filany mitombo ny vahoaka mitombo ny orinasa miasa eto Madagasikara mampiasa vola eto de tsy ampitsony le courant de le nanao inona daholo zany le mpitora taorianan'ny filoratsiraka afa-tsy ala sauf zany ny président Rajoelina zany am'izao fotoana zao no manohy an'le projet ary ny tia ny zavatena tokony ho atao hoe le projet momba ny angovo rehetrarehetra tompoko zay efa vita sony alao reny tanterahana fa alohan'ny idirana any amin'ny projet hafa indray mba hahafahana tena hoe concentré amin'ny fanarenana ny jiramatsika